Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary tamin'ny zanabolana tamin'ity an'ity misy ny rahona izay mitoetra any avaratry ny Madagascar izay anisany mandrafitry ny toetry ny andro any afatra avaratry ny Nosy ny fisiny izy io etsy andany ihany koa dia misy ny rindraona izay mitoetra ato atsimon'ny Nosy amin'izao fotoana izao ary anisany andrafitry ny toetry ny andro ihany koa ho an'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagascar. Iny ny ambiny dia tombanana ho maimaina ny andro amin'ny ankapobeny. Izy zavona no tombanana itoetra ho an'ny voatany amin'ny maraina izany fa rehefa atoandro moa dia misava miandalana hatrany izay. Mahakasika ny mety ho fiforonana rivodoza kosa indray dia tsy misy ahina ny momba izay ho an'ny 3 andro na 5 andro ho avy. Indrindra moa zany manodidina ny Madagascar no resana ao anatin'izay. Ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny zavona ho an'ny afatry matsatra ambony sy ny any amin'ny afatry orombe ary ny tany atsimon'ny Nosy. Mety anorana tandrivirahona kosa ho an'ny afatry Savasy Ambatsoana Lanjirofo ary ny tendrony avaratra amin'ny afatry Diana. Mandraona ny andro ho an'ny tapany atsimo amin'ny faritra Diana, ny faritra Sofia, ny faritra Alaotra Mangoro ary ny faritra Atsinanana. Ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapitso tolakandro misy hatrany orana tandrivindraona ho an'ny faritra Savasy ny any amin'ny faritra Ambatsoa ary ny faritra Analanjirofo mitatra hatrany amin'ny faritra Diana iray manontolo zany ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia. Mandraona ny andro ho an'ny faritra Menabe izay mety ahitana tandrivindraona vitsy indraindray. Mandraona torak'izay ihany koa ny faritra Morimania Matsiatra Ambony Orombe ary ny faritra Vadivavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Torak'izay ny morontsiraky ny faritra Nosy. Ny ambiny kosa dia mibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 7 ka hatramin'ny 5 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana. Ny any amin'ny faritra andrefa Madagascar dia mahery ny 4 degré Celsius amin'ny ankapobeny. Ny maripana izay ahitantsika hatrany amin'ny 7 degré Celsius ho an'ny faritry Betsibo. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy misy hatrany ny orana tandrivindraona izay mety ho raikotroka ho an'ny faritra Sofia voakasika an'izay ihany koa ny tapany atsimo amin'ny faritra Diana ary mbola hitoetra hatrany zany ho an'ny faritra Ambatsoa sy Analanjirofo, ny tapany atsimo amin'ny faritry Sava. Mety ahitana tandrivindraona ihany koa ny faritra atsimo andrefana amin'ny tolakandro ny andro ny alakamisy izay. Mandraona ny andro ho an'ny avoatany sy ny faritry Mielaky ary ny faritry Menabe. Mibalika kosa ny masoandro na dia somary olalovan-draona indraindray ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra afovoany Atsinanan'ny Madagasikara. Raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay 7 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ho an'ny avoatany ary 8 ka hatramin'ny 5 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana. Hitantsika any amin'ny faritra Vadivavy hatrany moa izay maripana 5 degré Celsius izay. Fa ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia 2 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana andrasana raha ny andro ny alakamisy hatrany. Ny toetry ny androntsika ho an'ny zoma misy ny orana izay mbola mitoetra hatrany ho an'ny faritra Savasy ny any amin'ny faritra Diana, ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia, Ambatsoa sy ny faritra Analanjirofo. Mety araikotroka kosa ny orana ho an'ny faritra atsimo andrefana ny tapakandro ariva hatrany moa amin'ny ankapobeny no tena ahitana an'izay orana tandrivindraona izay. Mandraona ny andro ho an'ny faritry Mielaky sy ny faritry Menabe. Ny ambiny kosa dia andraona vitsy na ibalika tanteraka ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny zoma izay hatrany manodidina ny 15 ka hatramin'ny 18 degré Celsius ho an'ny avoatany. Somary misy fidinana kely zany izay amin'ny ankapobeny. 18 ka hatramin'ny 4 degré Celsius kosa ho an'ny faritra Atsinanana ary manodidina ny 13 na 12 degré Celsius ka hatramin'ny 17 degré Celsius kosa ny maripana ho an'ny faritra andrefan'ny Madagasikara iny. Dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty ary rapitsindray fotoana manaraka veloma tompoko.